no tanterahana androany kosa ny fivoriam-be sondam-paritany ariva avaradrano foteny amin'ny FJKM Ambotra Biby ny akony ary. Voromaro teny amin'ny FJKM Ambotra Biby ny vahoakan'Andriamanitra avy ao amin'ny synodam-paritany ariva avaradrano androany alakamisy. Ity no fivoriam-be faharoa nataon'izy ireo. Tamin'ity andro ity ihany koa no nankafana ny fankalazana ny 15 taona ny synodam-paritany ariva avaradrano. Nitory ny tenin'Andriamanitra ny président synodaly ka ny teny faneva ny fankalazana no notoriny. Teny izay nalaina tao amin'ny filazantsara araky ny Luka 5 ny 4 tapany 2 manao hoe mandrosoa any amin'ny lalina dia alatsao ny aratinareo. Nampafantarina tamin'ity andro ity ihany koa ny vokatry ny fifananana logo sy ny hira faneva. Kazanazany synodam-paritany izany 10 taona ary teo koa ireo ezaka samy hafa natao. Teo ohatra ny fanehoana ny sary famantarana, ny hira faneva ary ireo programa rehetra fankalazana. Eo koa ny fanavana tamin'ny mpivory rehetra, ny tsangam-bato, ny fitaizana, ny fanisana synodam-paritany rehetra ary ny ezaka fiara tsy mataho-dalana ao synodam-paritany. Izay moa ny ezaka izay natao ka dia amporosiantsika rehetra handray anjara mavitrika ary tena hiazakazaka tokoa hiroso amin'ny lalina araka baiko tokoa hoe mandrosoa amin'ny lalina ka firatonareo. Izay rehefa nany tamin'ny fivoriam-be faharoa ity dia sorantsika tamin'ny ezaka rehetra tamin'ny fiarahametana rehetra tamin'izao fivoriam-be faharoa synodam-paritany ireo avaratrano izao. Ny tsangabato hotratrarina amin'izao fankalazana izao dia ny fanaovana fanisana ny kristianina rehetra ao anatin'ny synodam-paritany, fanamafisana ny fitaizana ary ny fividianana fiara tsy mataho-dalana ampiasain'ny synodam-paritany. Tsy farana moa ity fankalazana ity raha tsy amin'ny volana Novambra 13 ary mbola maro ny hetsika atao mandritra izany.